eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko misaotra ny tompo andriamanitra isika fa nanome antsika anty andro androany ity izy andro ahafahana mitondra ny tenin'andriamanitra amintsika tsiraray avy any atokantrano any raisinay fiangonana refi ho fahasoavana lehibe ho anay mihitsy ny ahafahanay mitondra zao tenin'andriamanitra izao misy matoky ao fa amin'ny alalana zao afatra entina izao dia hiasa eo amin'ny fiainanao fiainanareo ny tompo andriamanitra amonjy ny fanahinareo anasitrana anareo zay marary am'izao fotoana zao ama ny olana misy eo aminareo tsiraray avy isam-batan'olona ama ihany ko ny fatotra sy ny getra zay ataon'ny fanaratsy na ny ozina ary akoatran'izany misy matoky izay fa zo afatra entina izao dia hitondra ny fiainanareo sy ny hoavinareo ho amin'ny fiainana mahafinaritra ary fiainana feno fahasoavana miteny an'izany mantsy ao satria maro tam'ireo olona zay nandre ny afatra nentinay tahako zao no nahatsapy izany teo amin'ny fiainana zany hoe tamin'ny alala ny afatra nentinay tahako zao no ny as'andriamanitra ary dia mitondra zany fahasoavana lehibe nambarako zany teo amin'ny fiainana ohatra aminareo ty olona hidoroko vavolombelona aminareo ty olona petraka ny toseny izy mivady tena nampalahelo be mihitsy nytantaran'izy ireo tam'izany fotoana zany satria lay lehilahy lay vehivavy aloha dia nalemy nandritra ny efataona tsy afaka mitsangana fa raha misy zavatra tiana atao dia mandady manaraka sisy parafara na tongotseza izy de nampalahelo be mihitsy fiainan'io vehivavy io tam'izany fotoana zany satria lay lehilahy vadiny de lehilahy misolotoka lehilahy zara fa mody antrano de rehefa tsy mody antrano io lehilahy io lehilahy vadina mitondra sakafo de tsy mihinan-kanina io vehivavy io fa ny olona manodidina no mba mianatra azy hoe anatera sakafo lera matoa marary lera matoa malemy eo fa mamindray ny vadiny na hoe tsy nodindray ny vadina ary lay lehilahy vadiny kosa etsan-danina akoatrany hoe izy voafaritra ny fisotroana toka de manana aretina toratorany ireny zany zany nitoerana nisy azo mivady reo de ndray andro raha nandre ny torotenina ataoko tamin'ny alalan'ny radio zareo reo dia resy lahatra indrindra fa lera matoa ary nany fatratra hoe aiza reny no ahitako an'izany pastery zany ahoana reny atokavako any am'izany fiangonana refi androndra kely zany de tena naniry fatratra mihitsy izy de nisy mo fotoana natokana nanaovana vavaka tamin'ny alalan'ny radio tam'izay fotoana zay dia raina tompo faraka ny fijoroana vavolombelona nataony de tena niny mihitsy izy fa andray fahasoavana amin'ny alalana vavaka zay ataoko de ina tokoa ny tranga vita ny vavaka tonga de afaka nitsangana teony eo lera matofo tsy mbola matanjaka be tahaka atsika zao izy fa efa afaka nitsangana efa afaka mamindra miaraka mitehana de zay fahasoavana ndraisin'izay no ny ezany namonjy fotoana atao amin'ny fiangonana refi androndra kely de ny natokavantao ny ela de ny asa teo aminy ny herin'andriamanitra dia sitrany izy rehefa nandre ny toroteny nanaraka fotoam-pivavahana zay nataonay tombo refi androndra kely tamin'ny andro alahady anankiray ary hatram'izao de tsy verina tam'ntsony io retina io ary ny mampahery azy de fa isandreo olona miaraka am'ireo ekipa mandeha mitety tokantrano mandeha mitety tanàna mitory ny tenin'andriamanitra mijoly vavolombelona ny amin'ny asa magaga ataon'i jesosy zany vehivavy zany ary lay lehilahy vadiny kosa zay mpisolotoka be sady manina aretina toratorana dia de raina jesosy fa rehefa nanaraka ny ora matohy vadiny io
namonjy fotoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana refiandrondra kely izy de ina nitranga no ahafan'andriamanitra tamin'ny fisotrona toka izy ary nositran'andriamanitra ny aretiny ary manana andraikitra am'izao fotoana zao ao fiangonana misy anay ao androndra kely izy lasa mpanatraritra am'izao fotoana zao ry avanao tsy zany olo zany ihany no nanehoan'andriamanitra fahasoavana tamin'ny alalan'ny toroteny nataony atako zao a fa olona marobe tena olona marobe mihitsy mino ariavana ary matoky fa izao ihany ko no fotoanan'andriamanitra voatokany ho anao ho anareo zay mahita sy mandre anay am'izao fotoana zao eno tsara nge zao tenin'andriamanitra vakiko aminareo zao hoe areson amy fono mantolo mihitsy fa takany nitsonjovan'andriamanitra azy mivady reo no hitsonjovan'andriamanitra anao ihany ko amy fomba magaga tsy takatry ny saina asina apôstôly toko fahafolo ny vakitsika ny andininy fa 8:30 toy zao voasoratra de ny amy jesosy avy any nazareta zay nosoran'andriamanitra tamin'ny fanemasa sy ny hery ary nandehandeha nanao soa sy nasitrana zay rehetra azo ny heriny devoly satria andriamanitra nomba azy vavolombelony zavatra rehetra zay nataony tany amy tany jiosy sy tany jerosalema izahary araky zany tenin'andriamanitra novakiny zany zao a dia anisany antondiany jesosy kristy niala tany an-danitra nakety ambony tany ny anasitrana zay rehetra olona ka azo ny heriny devoly tanao le andiny fa 8:30 dia ny amy jesosy avy any nazareta zay nosoran'andriamanitra tamin'ny fanemasa sy ny hery ary nandehandeha nanao soa sy nasitrana zay rehetra azo ny heriny devoly satria nomba azy andriamanitra raha mandinika an'izany teny zany zao isika ny akamaroany asa nataony jesosy kristy tety ambony tany rehefa tonga tety ambony tany izy de ny asa fanasitranana ny marary sy ny asa fanafahana andre olona zay azo ny heriny devoly raha miteny an'izany eo dia tsy milaza akory fa tsy zava-dehibe ny famonjena ny fanany olona tena zava-dehibe ary voalolarana napetrak'andriamanitra zany raha ny rahany hoety ambony tany jesosy kristy fa saingy tsy resaka any am'izany aho fa ny amy fanasitranana ny marary sy ny fanafahana andreo zay olona voafatitra ny fanaratsy ny ozina no tena ho resako aminareo am'ty andro androany ity amin'ny alalan' zao afatra entiko zao nanao zany asa zany jesosy a zay zany no azavaiko aminareo nanao zany asa zany jesosy a mba ananany olona afaliana mandritra ny fahavelomany eto ambony ty tany ity satria tena sitrak'andriamanitra mihitsy ny ahatonga ny olona atsambazany hoe afaliana isan'andro mandritra ny fahavelomany eto ambony tany azavaiko aminareo fa inoko fa mitovy hevitra amiko ianareo mitovy hevitra amiko ianareo ory sy mijaly ny olona zay marary ndrindrindrindra ka hoe narary amam-bola maro izy na narary amataona maro ihany ko de mitovy am'izany ihany ko ory sy mijaly ny olona rehefa voafatry ny fanaratsy na voagejany fanaratsy ary na inona karazan'ilay fanaratsy mamatotra sy manageja dia mampahory sy mampijaly ny fisiny zany na inona karazana na lay malasadala io na lay mitondra retina io na lay mitondra olana io dia mampahory sy mijaly rehefa voafatotra sy voageja ny fanaratsy ny olona de zao ihany ko tsy lay olona marary na lay olona voafatotra ny fanaratsy ihany akory no mijaly sy ory rano marina fa ny olona rehetra zay miara-monina aminy ao an-trany ihany ko dia matsapahory sy fijaliana tahaka zany de fantatry ny tompoandriamanitra tsara zany zavatra manjo ny olombelona izany ary zany ho ato natao
natokan'andriamanitra tsy to lay narilanitra sy ny tany ny anapa-kevitra hoe ampidiniko any ambony tany ny zanako omeko zanak'olombelona ny zanako atao hoe jesosy kristy mba atao inona mba anome hafaliana mba anome hafaliana arabaky teny andre olona zay marary andre olona zay voafaritra sy voagezy satria rehefa tonga tety ambony tany manko jesosy dia manasitrany marary izy manafaka ny olona voafatotra izy ary zay fanasitrany sy fanafahana ny olona voafatotra zay no matoka ny olona lasa manana faliana toka ihany ko jesosy mba anome fitsaharana zay ny voalaza Matthieu 7:20 anome fiadanana zay ny voalaza ao amin'ny Jona 5:7 ary andonke vakitsika ny voalaza ato amin'ny Asin'ny Apôstôly 9 hoe Asin'ny Apôstôly 9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Asin'ny Apôstôly 9 de ito zao mivoalaza manomboka amin'ny andininy 15 nidina tany an-tanàna Samaria Filipo ka nitorian'i Kristy tamin'ny olona tao de ny ray hevitra ny hainy tsara zay ny olona zay Filipo nivoaka rehefa nandre azy sy nahita ny famatarana nataony fa maro tamin'ireo manana fanamaloto no ny antsoantso tamin'ny femahery rehefa nialy zany ary maro koa ny malemy sy ny mandriga no sitrana de nisy fifaliana lehibe tao am'izany tanàna izany hitanao zao le voasoratra teo rehefa tonga atao amin'ny tanàna Samaria Filipo nanambarany am' Jesosy de voarainy olona tsara ny am' Jesosy de inona ny fiatraika zany tony fiainana nisy herin'Andriamanitra ny asa nanasitrana ny marary tao anatin'izany nisy herin'Andriamanitra ny asa nanafaka andre olona zay mandringy nisy herin'Andriamanitra ny asa namaha andre olona zay voafatry ny herin'ny démonie ka rehefa tahaky zany zavatra nitranga de omy baiboly hoe dia nisy hafaliana tao am'izany tanàna izany zay ndre no antony mahatonga miteny aminareo hoe nomen'Andriamanitra atsika Jesosy Kristy sy ny amonjy fanantsika ihany fa ny anasitrana ny anafaka andreo zay mbola voafaritra sy voagezy mitanjon'Andriamanitra am'izany de mba atonga ny olombelona zay mino an'Andriamanitra tonga ao am' Jesosy Kristy anana faliana anana fitsaharana anana fiadanana ka hoy aho aminao zay mandre sy mahita am'izao fotoana zao inona no mahazo anao am'izao raha andrenesanao azy zao inona no mahazo anao aretina ve aretiny efa amam-bolana na amataonany ve sa olana vokatry ny ozina sy ny fanaratsy zay mitatao sy mitambesatra eo amin'ny fiainanao ary efa afa-po ve anao am'izao fotoana zao tamin'ny fitsabona tena satria marary ianao efa afa-po ve anao tamin'ny famahana ny olana nisy teo amin'ny fiainanao zay olana nitatao sy nitambesatra teo aminao amam-bola maro na amataona maro sa efa tsy hainao tsony zay tokony ataonao ka verevitra tanteraka ianao ankehitriny verevitra ianao tsy hainao tsony zay lalako ambana zany ve ny marina ny aminao riavana marala zay mandrea sy mahita am'izao fotoana zao hoy aho hoe raha zany tokoa ny mahazo anao de zao ny teniko voalohany minoa ary matoky ianao fa efa nampidin'Andriamanitra tety ambony tany Jesosy Kristy lay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany lay Andriamanitra nahary atsika zanak'olombelona lay Andriamanitra tena mahafantatra ny atsipiripiananao zany hoe fa naniraka Jesosy Kristy hoety ambony tany mba anafaka anao am'izany zavatra manjoanao zany mba anafaka anao am'izany fatotra sy geja ataon'ny fanaratsy na ataon'ny ozina eo amin'ny fiainanao zany hoy ny baiboly lay vakitsika teo 2:30 dia ny am' Jesosy avy any Nazareta zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanemasa sy ny hery ary nandendeha nanosoa
sy nasitrana zay rehetra azo ny heriny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Averiko indray zany tokony ataonao mino ary matoki anao fa tianao Andriamanitra, efa nanome vaolana tsara ho anao izy. Mila mino an Jesosy, manaiky an Jesosy ary mandray an Jesosy ao fiainanao ianao. Mila babo sy resy lahatra ianao fa Jesosy irery ihany ny vaolana ho anao manoloana zavatra sarotra rehetra zay nampahory sy nampijaly anao hatramin'izay. Ary mila misy manaiky anao fa zo afatra entiko androany ho anao ho anareo zao dia afatra efa voahoman'Andriamanitra hatramin'ny ela amonjenanao sy anehoany ny voninany eo amin'ny fiainanao. Faharoa, tsara aminao aminareo zay mandre sy mahita am'izao fotoana zao. Tsara aminareo zay matsapa hoe mbola voafatotra, mbola voageja, na ihany keo hoe misy aretina tena mampaho sy mampijaly anao. Tsara aminareo a, miona aminay, miona aminay ahafanay a miresaka tsara aminareo sy manorevitra anareo ny am'izay tokony ataonareo. Ary ahafanay ihany keo mivavaka ho anareo, mivavaka ho anareo ho iaho. Tena tombontsoa lehibe ho anao a, indrindra ho anareo eto Antananarivo. Tsy lavitra zany, tsy lavitra ny misy anay zany misy anareo, ny miona aminay tompoko. Fa izahay dia vonina ny anampy anareo, amety ho revitra, ampafantatra anareo ny am'izay tokony ataonareo mba hatonga anareo an'ray fahasoavana. Tantarako aminareo ange, araky ny fanambarako tery aloha ihany, tsy lay izy mivady zay tantarako teo ihany akory no nataon'Andriamanitra natsapa fahasoavana hoy aho. Fa tena olona maro, tena olona maro, tena olona maro tsy tambo isaina, tsy vita tantaraina. Ka hoy aho hoe matoa mahita sy mandre anay ianareo am'izao fotoana zao, zao ny fotoanan'Andriamanitra anehoany ny fahasoavany eo amin'ny fiainanareo, raha mino ianareo, raha resy lahatra ianareo. Tsara aminareo ihany koa ny manapa-kevitra hoe amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androtrakely. Raha manasanareo zahay ho avy amonjy za fotoam-pivavahana zany, de esorao anaty saina sy ny eritreritrareo a ny zavatra mety hoe tonga tapoka ao an-tsainareo. Tsy haiko moa zay tena hitako mandresy lahatra anareo, fa ny zavatra anankiray tena mampahery ahy mahatonga tsy mitsatra manetana sy mampirisika hoe tongava mihitsy. Satria ao anatin'ny fotoam-pivavahana zay atao io a dia misy herin'Andriamanitra miasa. Raha ohatra ka ao amin'ilay fiangonana tokoa ny tompo'Andriamanitra, fa rehefa tsy ao moa izy, inona ny asa eo? Mitao ny olona marary, voako ny olona mbola marary, mitao ny olona manana olana, voako ny olona mbola manana olana, mitao ny olona mitanodrika sikivikivy, voako ny olona de mbola mitanodrika sikivikivy ihany izy. Fa rehefa ny fiangonana kosa anankiray no misy herin'Andriamanitra miasa, dia hafa mihitsy ny zavatra mitranga, hafa mihitsy ny zavatra miseho, tena hafa mihitsy. Satria ao anatin'ilay fotoam-pivavahana, na ao anatin'ilay hira fiderana io, na ao anatin'ilay fotoana natokana hoe mba hiarana mivavaka io, na ao anatin'ilay fotoana zay andrenesana tenin'Andriamanitra io, de tena miasa tokoa Andriamanitra rehefa ao izy. Ary zay de mino fa ao amin'ny fiangonana Refy Androtrakely ny tompo'Andriamanitra. Tsy rery havana izany na hiavina vonana, fa mba ilazako aminareo hoe tsara aminareo tongava manarika ny fotoam-pivavahana zay ataonay. Fa tena soa anareo zany, tena tsara fiainanareo zany. Tsara be de be mihitsy ny olona zay fa natsapa ny herin'Andriamanitra ny asa atao anatin'izany a, ndre mandeha ndray alakamisy. Ary za manokana de tena mideran'Andriamanitra nanome voninahitra azy raha nahita ny fijoroana vavolombelona ataon'ny olona anankiray. Fa io lehilahy io zany a nienjera dia tsy haiko moa hoe de boaty zany le tato na mioritra de mivody be de tsy afaka mihetsika io tanan'io. Fa tao anatin'ilay fotoam-pivavahana ndray lakamisy de tena gaga izy, fa veriny tamin'ny loniny lay tanana, lay sorony, lay sandra zany verina tamin'ny loniny, ary de afaka nihetsiketsika toy ny olona rehetra tsy narazy.
ary na iza manokana aza dia tena nitehitratra nisaotra an'Andriamanitra hoe misaotra tompo fa tsy nametrako tanana akory io lehilahy io fa atao anatin'le fotoam-pivavahana de niasa ianao a Jesosy io namontsy olona ary anisany niasanao nivojenao ity lehilahy zay tapatanany ity zay nioritra ity votony tanana de tena isoroko an'Andriamanitra zany santonana zany no ia ka zay mahatonga manasa anareo tompoko mba ho avy amonjy fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androdrakely. Fanampin'izay a de ity afaka mifandray aminay amin'ny alalan'ny telefôny ianareo. Asafatelo fa somary adiniko de ty isaky ny alahady izahay a de manao fotoana ao fiangonana Refy Androdrakely taxe be 113 na 151 no andehananao de tonga eo tandrify fiangonana Refy Androdrakely ianao. Isaky ny alahady maraina miditra amin'ny fitora sasany ny fidirana voalohany, miditra amin'ny folora fidirana faharoa, ary miditra amin'ny ray ora sasany ny fidirana fahatelo ny tolakanjo. Isaky ny reo fotoandreo de misy atranitrany vavaka ho an'ny marary, vavaka fanasitranana, vavaka fanafana ho andreo zay mbola voafatotra. Ny andavanandro ihany ko zahay de manao fotoana toy ny atalata sy alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sy sasany ka de anasaina ianareo tompoko mba ho avy tokoa ianareo amonjy an'izany fotoam-pivavahana zay ataonay zany. Ho anareo zay any amin'ny faritany moa de ny akamaroany misy fiangonana Refy am'ireny toerandreny am'ireny faritra misy anareo reny. Tonoko manokana ho anareo zay ao Maroantsetra de tena tongavy ianareo ny toerana misy anay a ny fiangonanay de ao Kikandrefana tongavy ianareo. Ho anareo any Andapa de asaina ihany ko ianareo tongavy ianareo. Ny toerana misy anay de ao Andapa Sud. Anataon'Andriamanitra nisy mantsy zao fiangonana Refy zao satria amin'ny alalan'izao fiangonana Refy zao no anisan'ny fidin'Andriamanitra mba amonjena olona maro eto amin'ity firenena misy antsika ety eto Madagasikara izany. Dera niady ary voninahitra moa de ho an'Andriamanitra irery any. Aveliko ndrefa ny telefônina teo moa zany de 032 04 859 58 na 034 04 851 47 araky io hitanao amin'ny soratra io. Ny tenako no mandray anao mivantana rehefa miantso amin'ny alalandreo telefônina voasoratra ireo ianareo. Ivavaka ho anareo aza ao amin'izao fotoana zao, ivavaka ho anareo ao mba hiasa ny herin'Andriamanitra, mba tena hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanareo ny tomp'Andriamanitra. Aveliko ndray hoe matoy ianareo mahita sy mandre anay amin'izao fotoana zao de zao mihitsy fotoana an'Andriamanitra, zao mihitsy ny andron'ny tompo hidirina tsetra ao amin'ny tokantranonareo eo amin'ny fiainanareo mba ahafany mamonjy anareo amin'ny fomba lehibe sy magaga tsy takatry ny saina. Koa de apetrao amin'ny fonao tananao na apetrao amin'ny faritra misy marary anao de mino avy hatrany iananao fa hiasa ny herin'Andriamanitra ivavaka atsika. Ry Andriamanitra raiky malala ray ny masina zay any an-danitra, misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao fa noho ny fahasoavanao lehibe sy famindraponao dia afaka nitodrany afatrao amin'ny alalan'izao fahitalavitra zao ny tenako izay fiangonana Refy Androdrakely. Mino tompo fa ny famindraponao dia am'izao mpanomponao zao ary miasa amin'ny teny zay nambarako teo ianao, miasa fanenao masina. Ny famindraponao ihany koa dia eo am'ireo olona zay nahita sy nandre anay ary mino tompo fa reo zay mino resy lahatra ary babo ny amin'ny afatra nentinay androany ny amin'ny Jesosy Kristy tompo zay voalaza fa mpamondy ty zao tontolo zao ty de hiasa tokoa amin'izany olo zany ianao koa amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretinao, mandidy ny fanamafarofy ao miala ny tenany olona am'izao fotoana zao. Sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra marary, esoloko amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny aretinao amin'ny tenany ary le olona zay voafatotry ny faneratsina vesarany iozina ka mahatonga ny fiainany manana olana tsy avahana
manana olana tena makivy mampitanondrika, manana olana tena matapidalakale. Androany amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny herina ozina, foanako fisiny zany ozo zany eo amin'ny fiainan'ny olona. Didivika ihany koa ny fanaratsy mpitondra olana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo manaova famonjena magaga ho an'ny olona rehetra, isa-trano, isa-pianakaviana, isa-batan'olona ianao amin'ny androandroany ety. Ny dera, ny aja ary ny voninahitrany dia atolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra raikio. Amen. Zay moa zany ny afatra nentinay tamin'ity androany ity. Fa ny somary mbola veriko ary tiako tsindrina dia izao: raha tonga tety ambony tany Jesosy Kristy dia tonga izy lehibe indrindra dia ny amonjy ny fanahintsika, mba tonga antsika tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay, ka hiaraka amin'ny mandrakizay any an-danitra ratrizay. Io moa tsy asiako resaka lavabe. Ary ny faharoa, tonga tety ambony tany Jesosy Kristy mba anasitrana andreo olona zay marary, anafaka andreo olona zay matsapa-tena hoe misy herina oza sy herina fanaratsy mitatao sy mitambesatra eo aminy. Ka na inona endrika isehony zany herina ozina ny nahira fanaratsy zany dia tonga Jesosy mba anafaka ny olona ho am'izany. Ka mino aho fa nisan'ny olona tian'Andriamanitra hoentina am'izany fanasitranana sy fanafahan'izany ianao. Ny Baiboly amafisiko ihany, zay no soran'Andriamanitra ny fanahy masina sy ny hery Jesosy Kristy io, ka nandehandeha nanao soa na nasitrana zay rehetra azo ny heriny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ka dia zay zany ny afatra nentina ho antsika tamin'ity androany ity. Ka dia mirasoa ho antsika rehetra, manao mandra-pioana, manao velomanareo, dia amin'ny herindray tompoko no mifankahita tahaka izao tsika. Samy tain'Andriamanitra sika rehetra tompoko. Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy Androndrakely.